Falmerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana ry havako, nahatratra ity andro anio ity indray hivavaka isika. Andriamanitro midera sy mankalaza manome voninahitra anao zahay. Misaotra anao zahay noho ny famindramponao sy ny fitiavanao. Misaotra anao noho ny tombonandrom-pahavelomana omenao anay. Fa hifono anay aminao ny tsy fahatanterahanay sy izay heloka mampondro ny tsiny nataonay teo anatrehanao ka nandikanay ny sitraponao. Fa tario mandrakarivo izay halala ny sitraponao arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Koa meteza ianao Andriamanitro hanazava ny teninao, ho fiainana sy ho fanazavana ny lalanay amin'ny androm-piainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofonaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Joba 7:20. Ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 10. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia mbola nandroso nanao ateny ihany Joba ka nanao hoe: raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy hanome an'ny rariny sy ny tsy toa izay efa nampangidy ny aiko, fa mbola ato anatiko ihany ny aiko ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra, dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanonom-pitaka ny lelako. Sanatria raha hanaiky ny anareo marina aho, mandra-pialan'ny aiko, dia tsy hanaiky ny tenako manatsiny aho. Ny fahamarinako dia azoniko mafy ka tsy ho foko. Ny foko tsy manome tsiny ahy akory, na dia amin'ny androko iray monja aza. Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko, ary tsy marina izay mitsangana hanohitra ahy. Fa inona no fanantenan'ny mpiatsara velatsiry raha maito ny ainy, ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahiny? Hihainy ny fitarainany va Andriamanitra? Raha ho zom-pahoriana izy? Ho azony hiraviravona va ny tsy toa? Hahazo miantso an'Andriamanitra mandrakariva va izy? Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboina ao aminareo mandrakariva ry havako, ny fahasoavana homban'ny fiadanan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Misy ohabolana malagasy anankiray izay haitsika tsara manao hoe ny marina tsy mba maty, ary tena mifanindran-dalana amin'izany indrindra fa marina na no hamarin'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Joba mpanompony. Izany na dia ohabolana malagasy aza, fa ny fifikiran'i Joba tamin'ny fahamarinana no indro nitehirizan'Andriamanitra azy tamin'ny fahavelomana, ka nanomezan'Andriamanitra azy ny aina sy sarobidy eo amintsika zanak'olombelona. Amin'ity andro anio ity ry havako, andeha ho tarafintsika amin'ny alalan'izany ohabolana izany ireo loha hevitra roa izay hodoniantsika, ka ho jerentsika voalohany, ny mpanompon'Andriamanitra dia mijoro amin'ny fahamarinana, ary faharoa jerentsika fa ny tena mpanompon'Andriamanitra dia tehirizin'Andriamanitra ny ainy. Tehirizin'Andriamanitra ny ainy. Raha jerentsika ny voalohany dia ny hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra dia mijoro amin'ny fahamarinana. Haitsika tsara ny toe-javatra na marimarina kokoa ny fizahan'ny toetra izay nandalo teo amin'ny fiainan'i Joba mpanompon'Andriamanitra. I Joba mpanompon'Andriamanitra dia nozio pahoriana, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy aza. Tamin'ny lafiny vatana dia namely azy ny aretina, namoy ny zanany rehetra izy
Ary fantatsika koa fa na ireo zay fananana noariana teo am-pelantanany aza dia foana tapitra avokoa tao anatiny ray mpimasomonja. Fa ankoatr'izay dia mbola namely azy mafy ny manodidina azy rehetra, ireo namany ary na dia ny vadiny aza dia toa nametsiny azy ka nilaza fa noho ny fahadisoany noho ny fananantsiny teo anatrehan'Andriamanitra no mahatonga azy ho impahoriana tahaka izao. Tsy nitsahatra ireo namany telo lahy nametsiny any Joba noho ny amin'izay ifikirany amin'Andriamanitra mandrakariva. Zao nefa ry havako ny tsaby-jio, ao anatrehan'izay ateny sy fanenjehana na ihany koa aza antsoina mihitsy eto hoe fiampangana ataon'ireo namany any Joba, dia mijoro mandrakariva izy fa marina ary tsy hanao tsy fahamarinana na oviana na oviana. Efa hitantsika any amin'ny Joba toko voalohany fa tena efa fiainan'ny Joba hatramin'izany mihitsy ny hoe marina. Hoy ny voalaza Joba toko voalohany 1:1, nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy. Efa hatramin'ny voalohany Joba nanao ny marina, koa na dia zo impahoriana sy izany toetra ry izy dia tiany mandrakariva no miazona izany fahamarinana izany. Eny, miteny mihitsy izy fa na dia hoe sorona hatramin'ny ainy aza dia hiazona ny marina izy ka tsy mba hanao ny tsy fahamarinana. Sanatria izy raha anaiky anareo ho marina, mandra-pialan'ny aiko dia tsy anaiko ny tenako manatsiny aho. Eo amin'ny 5. Ny 9, ny fahamarinako dia ho azoniko mafy ka tsy ho foko. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra, zava-dehibe amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny fahitana ny mpanompony mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny marina. Hitantsika tsara fa i Noa izay lehilahy marina teo anatrehan'Andriamanitra dia niazona izany fahamarinana izany ka nitehirizan'Andriamanitra azy tamin'ny fahavelomana. Raha mijeritsika ry havako ny tontolo-piainana izay manodidina an' Jesosy Kristy dia nahita tsy fahamarinana marobe tsika, na tamin'ny nisamborana azy, na tamin'ny nitsarana azy, na tamin'ny nanamelohana azy, eny, na hatramin'ny nitsanganany tamin'ny maty aza dia feno tsy fahamarinana. Fa izay ilain'ny soratra masina kosa ry havako malala, takian'Andriamanitra amiko sy aminao ny toerantsika sy azonantsika izany marina izany mandrakariva. Amin'izao andro ankehitriny izay mampiroborobo ny tsy fahamarinana eto amin'ity zao tontolo izao ity, ampirisiana sitoma ny kristianina, ampirisiana sitoma ny mpino, isika mpanompon'Andriamanitra rehetra mba hijoro amin'izany marina izany. Ny marina voalohany izay asehon'ny soratra masina dia ny amin'i Jesosy Kristy. Ny tena marina dia i Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, ka tsisy ampiala ny finoantsika amin'ny Jesosy marina io na iza na iza. Tsisy ampihemotra antsika tsy hino an' Jesosy Kristy na inona na inona. Eny, fa na dia zo impahoriana ary sika, na dia mandalo fisedrana ary sika, na dia zahan-toetra ary sika, dia hijoro amin'izany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra sy fahamarinana ny soratra masina dia ny anambara an' Jesosy Kristy amin'ny androm-piainantsika mandrakariva. Fatarihana koa ry havako malala isika kristianina, isika mpanompon'Andriamanitra, isika mpino rehetra mba hiazona izany marina izany hatrany amin'ny andavanandrom-piainantsika any anivon'ny fiarahamonina. Tsy anaiky isika ny handeha hanao ny lainga tsara lahatra ka hanafina ny marina eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Tsy anaiky isika ny fanetribe ny firenena na raha marina koa ny asan'ny maizina izay mitarika atsika ho any amin'ny lainga, satria fantatsika
fa ny lainga dia avy amin'ny satana zany, satria ny satana no sady mpandainga no rainy lainga raha teo. Marobe ry havako malala eo amin'ny fiarahamonina no misarika atsika handeha hanafina ny marina, ka sarotsaromana amin'ilay fomba fitenenana fotsiny manao hoe ny marina rehetra tsy filaza, fa raha ny tena marina te handainga ny olona na te hamadika ny marina azona anamarina ny diso. Ry havako malala, ny vola, ny fahefana, ny hena maso izay misarika atsika hanafina ny lainga dia avy amin'ny ratsy avokoa zany. Misy ilay fitenenana hoe trafic d'influence izay misarika atsika kristianina, misarika ny mpino, misarika ny mpanompon'Andriamanitra hanajanona ny marina eo anatrehan'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy ry havako malala ao amin'ny tompo, Joba mpanompon'Andriamanitra, lehilahy marina, niazona zany fahamarinana zany, eny fa na dia nizohy toetra sy zohy pahoriana mafia teo amin'ny fiainany azy. Ianao koa ry havako malala, amin'ity andro anio ity, antsony tenin'Andriamanitra hiazona ny marina dia Jesosy Kristy, ary ianao ny marina hatrany eo amin'ny fiarahamonina manodidina, araka ny teny tompo hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ray hoy izy afa-tsy amin'ny anarako. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra dia tehirizin'Andriamanitra ny aina, zany hoe tehirizin'Andriamanitra amin'ny fahavelomana mandrakariva izy. Eo amin'ny Joba 7:20, ny 1 sy ny 2 ary 7 dia averimberiny Joba mandrakariva ny milaza zany aina izany. Hoy izy, raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsy hanome any rariny, sy ny tsitoa izay efa nampangidy ny aiko, fa mbola ato anatiko ihany ny aiko ary eo ambavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Dia mampahatsiaro antsika zany ry havako malala, ilay faharian'Andriamanitra ny olombelona hatramin'ny voalohany. Any amin'ny Genesisy 2, ny 1:7 dia haitsika tsara ny fomba naharian'Andriamanitra ny olombelona, fa hoy ny voalaza hoe ary vovon-tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary no fofony fofonaina mahavelona ny vavoriny, dia tonga olombelona izy. Zany hoe ny maha olombelona ny olombelona zany dia ilay fofonaina mahavelona avy amin'Andriamanitra, ary fofonaina mahavelona avy amin'Andriamanitra io no tenenin'ny Joba noho ny amin'ny fahamarinany, fa mbola tehirizin'Andriamanitra ao anatiny io. Tsy lasa vovon-tany fotsiny zany Joba, fa mbola ao anatiny ilay fofonaina mahavelona izay nomen'Andriamanitra azy, hany ka voatahiry amin'ny fahavelomana izy. Tena ampitahainy Joba mihitsy fa noho zany fahamarinana zany na tonga izany, ary ampitahainy eto fa raha ny olona mpihatsara velatsy hoy izy no maito ny aina, eny amin'ny 9:9, ka tsy ho an'Andriamanitra ny fanahiny, dia inona ny mbola ho azy? Tsisy aina ho azy tsony aho, ary raha velona ary izy dia ilay vovoka zany sisa no mitsangana, fa ny fofonain'Andriamanitra efa niala taminy. Ry havako malala, zava-dehibe ny ahatakarantsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity, fa Andriamanitra no miazona ny aina, ary ny fahamarinantsika no hiazonan'Andriamanitra ny aina ao anatintsika. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahotana ny zanak'olombelona ry havana malala, araka ny bokin'ny Isaia 7:15, ny 2 dia miteny hoe fa nielokareo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Koa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona dia nesorina tamin'ny alay fanahin'Andriamanitra na ilay fofonaina mahavelona avy amin'Andriamanitra. Dia raha jerena zany Genesisy 2:2-7, rehefa esorin'Andriamanitra ilay fofonaina mahavelona dia ilay vovon-tany sisa, ka ny vovon-tany moa tsy mitovy amin'ny vovon-tany rehetra, moa tsy mitovy amin'ny faty, ary moa tsy mitovy amin'ny razana ihany zany. Lasa razana na faty mandehandeha zany sisa ny zanak'olombelona rehefa tsy lohan'Andriamanitra ho amin'ny fanahiny, na koa hoe
rehefa miala amin'ny fahamarinana izy. Ry havako malala, zava-dehibe ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao ny ahafantarantsika fa an'Andriamanitra ny aina, ary ny fifandraisantsika tsara amin'Andriamanitra no hitehirizan'Andriamanitra io aina io amintsika. Raha tsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia tehirizin'Andriamanitra ho tsara ihany koa ny fifandraisany amintsika. Mitarika ny saintsika rehetra zany ry havako malala. Mampandiny tena ny amin'izay ambarany Paoly Apôstôly manao hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny ety ambany. Zany hoe asaina mibanjina sahatsika ny fiainan-danitra. Ny fiainan-danitra dia tsy fiainana vovon-tany akory, fa fiainana ara-panahy miaraka amin'Andriamanitra. Noho izany, tsy ilay vovon-tany ilay mijanona ety an-tany ka miverina ho vovoka no tehirizitsika ho tsara, fa ilay aina izay mampifandray antsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toe-po, ny toe-panahy, amin'ny alalan'ny fiainana tsara izay ataontsika ety amin'ity izao tontolo izao ity. Ry havako malala, ho tsapan'izay velona rehetra ankehitriny fa misy karazana fahavelomana anankiroa izay ananantsika ety ambonin'ny tany. Ao ny fahavelomana ara-nofo izay mbola hody vovoka indray rahatray. Fa izay hisintomana ny saintsika ry havako malala dia ny ahatonga antsika ho velona ara-panahy ka ho tehirizin'Andriamanitra ny aina. Ny lalana ahatongavantsika amin'izany dia ny hanaovantsika ny fahatsarana rehetra, ananantsika fiainam-pitondran-tena tsara eo anatrehan'Andriamanitra, ary ahatonga antsika tsiraray avy anana sy hijoro amin'ny fahamarinana. Rehefa mijoro amin'izany tsika dia tehirizin'Andriamanitra ho antsika ny aina. Ka ny aina tsy no amin'ity zao tontolo zao ty ihany, fa hatramin'ny rahatrizay mihitsy aza no manin'Andriamanitra ho antsika. Enganery havana, isika kristianina, isika mpino, isika mpanompon'Andriamanitra rehetra hahatsiaro fa olombelona mbola ho tsarain'Andriamanitra isika amin'ny alalan'izay ataontsika tsiraray avy, ka tsy izay rehetra endrika midona amin'ny vatantsika mivantana akory, amin'ny alalan'ireo fizahan-toetra sy fahoriana miatra amintsika no hivadiantsika amin'Andriamanitra. Fa hevery Joba, mpanompon'Andriamanitra izay tsy nivadika amin'ny fianianana na dia maningotra ny ainy aza. Dia ho amintsika koa izany tenin'Andriamanitra zany ry havana, taoma isika ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, hahatonga an'Andriamanitra hiazona ny aina amintsika tsiraray avy mandrakariva. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra o rainay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokonay ianao misaotra sy mideranao zahay ny amin'ny famondram-ponao izay nitenenanao taminay fa fahasambarana ho anay ny manao ny fahamarinana, fa ahavelomanay ao aminao zany. Ianao tokoa Jesosy nefa maty ary nitsangana tamin'ny maty nandray ny fahavelomana, tsy ho anao ihany fa ho an'izay rehetra mino anao raha teo koa. Ankehitriny izay dia mahatsiaro fa mandray sy misitraka amin'izany fahavelomana tolotrao izany. Koa raha sitraka ao Andriamanitra, tario amin'ny fitiavanao re zahay, hiainanay amin'ny fahavelomana araka ny sitraponao. Ankehitriny zahay mametraka eo ambany fahasoavanao, ny fiainam-panomponay hijoronay amin'ny marina mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Fa mametraka koa izay Tompo ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny mpanomponao tsiraray avy, ary dia tsy mitsahatra izay mitondram-bavaka mandrakariva ny vady aman-janaky ny mpanomponao, ny mpitandrina Rakotoarimanana Benjamina. Ianao Tompo no efa niteny fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hainao va, ary moa ny soa ihany no azo avy aminao Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. Fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tianao Andriamanitra. Koa tefeo Tompo izao zava-mangidy hiaina ny fianakaviana izao ho tonga mamy toy ny tantely, iorena ny finoana lalipaka ao aminao Jesosy Kristy. Ampanantena ao aminao mandrakariva izy ireo, ary tehirizo ny fiangonana hatoky anao hatrany
mandra-piavo ny fahafatesana. Dia ankininay ampelantananao ny fandaharam-potoana rehetra ny amin'izao vona mahazo ny fiangonana izao. Ianao Andriamanitra ane, hiaraka aminay amin'ny fandaminana rehetra. Dia ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy manam-pahefana. Misaotra Tompo. Amen.